Ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny hariavana, ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony finoantsika. Amen. Aoka hiaraka hivavaka isika. Tsy mitsahatra izay Andriamanitro mankalaza sy midera, manome voninahitra anao ilay Andriamanitra be voninahitra, tompony fiandrianana, Andriamanitra tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, mpanjaka mahery ambonin'izao rehetra izao ary andrina ny fiadanana. Misaotra anao izahay maneho ny fahatsaranao sy maneho ny maha-Andriamanitra anao aminay isan'andro amin'ny alalan'ny teninao. Koa ankehitriny ampandreneso zava-mahagaga ao amin'ny teninao izahay, hivelomanay araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahanay koa ny fanahy masina hitari-dalana anay amin'ny zavatra rehetra. Misaotra Tompo. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko faha 1:20, ny 2 faha 2:20 hatramin'ny faha 7:20. Apokalipsy toko faha 1:20, 2 faha 2:20 hatramin'ny faha 7:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary tsy nahita tempolo teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia ny tsitoa sy ny zanak'ondry no tempolony. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no manazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjaka ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny. Ary ny vavahadiny tsy harindrina akory amin'ny andro, fa tsy mba hisy alina ao. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako malala ao amin'ny Tompo amin'ny toe-javatra rehetra izay miseho ao amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Raha misy fahoriana eo aminy na ndao havatiana, dia mihira ny olona manao hoe: any an-danitra any no fonenako, ampiana n'ilay hoe miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao. Amin'ny andron'ny fifaliana tato ato izao dia nalaza ilay fihirana sy fandahizana daholo be amin'ilay hira malaza hoe Jerosalema. Jérusalem c'est ma maison, hoy ilay hira. Mon royaume n'est pas ici, je n'ai pas placé ici, hoy ilay hira Jerosalema fandahizany maro. Izao mofinaina tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika anio izao koa ry havako dia miresaka an'izany Jerosalema izany. Saingy resahany hoe Jerosalema tanàna vaovao, lay tanàna masina. Ka andeha ho jerentsika ny maizy azy an'io tanàna masina io. Voalohany, Jerosalema vaovao dia tanàna an'Andriamanitra. Jerosalema vaovao dia tanàna an'Andriamanitra. Fony teto an-tany ny fiangonana dia maneho fotsiny ihany ny endriky ny fanatrihan'Andriamanitra. Any amin'izay misy ny tempoly
no misy ny fanatrehan'Andriamanitra na ny présence divine. Any amin'izay misy ny tempoly no ahitana sy aonana amin'Andriamanitra, ary zany raha teo ny finoana jiosy. Fa rehefa tonga kosa any amin'ilay tanàna masina, ilay Jerosalema vaovao, ilay tanànan'Andriamanitra, ilay tanànan'ny lanitra, dia ambara fa tanàna feno an'Andriamanitra, tanàna izay henika an'Andriamanitra, ny tanàna manontolo. Zany hoe ilay tanàna mihitsy no antsoina hoe tempoly. Ilay Andriamanitra mihitsy hoy no voalaza eo ny tempoly. Tsisy tempoly intsony ihany fa Andriamanitra ny tempoly, ka Andriamanitra no tahaka ny jiro manazava azy. Ny zanak'ondry no fanazavana, ka tsy hisy intsony ny masoandro sy ny volana, fa ny Tompo Andriamanitra sy ny zanak'ondry no mpanazava azy. Zany hoe henika ny tanàna iray manontolo izy, satria tanànan'Andriamanitra izy. Zany hoe zany ry havana, azo ambara fa miditra amin'ny tontolon'Andriamanitra feno ny fahafenona sy ny fahatanterahana rehetra, amin'ny fidirana amin'ny fahazavan'Andriamanitra, ny fidirana amin'ity tanàna vaovao ity. Tanteraka ao amin'io tanàna vaovao io ny faminaniana izay nambaran'i Jesosy, fa izay manao hoe ianareo izy mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Ao amin'ilay tempoly n'Andriamanitra, n'ilay tanànan'Andriamanitra no iantson'Andriamanitra ny mpino azy rehetra hiaona an'Andriamanitra amin'ny olona rehetra izay manaiky azy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, raha miresaka tempoly isika na fiangonana, dia tokony ho fantatsika fa tsy azo ampitahina velively ny fiangonana eto an-tany, ny izay fiangonan'ny mpanota, fiangonan'ny olombelona izay mbola mety ahitana fahalemena ihany, ka indraindray aza feno sadasada ny fahamarinana. Ilay fiangonana eto an-tany dia fiangonana tsy afaka hitakiana ny fahatanterahana mihitsy, ary tsy afaka mitaky ny perfection isika na ahoana, satria fiangonana eto ambonin'ny tany. Ary ambara fa tsy azo ampitahina amin'izany velively lay fiangonana any an-danitra, lay feno ny fahazavan'Andriamanitra, lay fiangonana izay henika an'Andriamanitra. Ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, any amin'ilay Jerosalema vaovao, ilay tanànan'Andriamanitra, dia fiangonan'ny fahatanterahana, église de perfection, rien de l'imperfection, rien à critiquer. Zany hoe fiangonana izay tonga lafatra ny fiangonan'Andriamanitra. Eto ambonin'ny tany isika mbola mahita ny tsy fahatanterahana, mahita ny tsy mahafa-po antsika, mahita izay rehetra mety manahirana ny saintsika na mandratra antsika ao anatin'ny fiangonana, satria izany ny marika maha-fiangonana eto ambonin'ny tany. Fa rehefa tonga kosa ao amin'ilay tanàna vaovao, ilay tanàna masina, ilay tanànan'Andriamanitra, dia efa ambara aza fa tanàna izay tsy hisy ny ranomaso intsony, tsy hisy alahelo, tsy hisy fahafatesana, arak'izay hitantsika eto amin'ny ity apokalipsy 2:20 ihany. Ny amin'ny andininy 4 ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanentanana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ilay Jerosalema vaovao, tanàna masina, tanànan'Andriamanitra, fiangonan'Andriamanitra ahitana
ny fahatanterahana sy ny fahafianoan'Andriamanitra. Fa ambara ihany koa ry havana malala fa io tanàna masina io, ilay tanàna vaovao ataontsika teo hoe tanànan'Andriamanitra, dia ambara ihany koa fa tanàna ny fahamasinany. Tanàna ny fahamasinany. Rehefa mamaky ny 420 hatramin'ny 720 farany isika dia mahita ilay teny izay ilazana manao hoe ny vavahadiny tsy arindrina akory. Toentina ilazana fa misokatra ho an'ny firenena rehetra izay manatona azy ny lanitra na ilay tanànan'Andriamanitra, ary fankalazana ny fahatanterahany faminaniana momba ny firenena rehetra zany. Satria raha tsy aivona manko any amin'ny Isaia 90 dia efa nisy faminaniana Isaia ny amin'ny hisokafan'izany tanàna vaovao izany ho an'ny olona rehetra, ho amin'ny firenena rehetra, na jiosy na jentilisa, araka ny voalaza hoe mitsangana mihazafafa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizona manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena, fa aminao kosa no iposahan'i Jehova ary aminao no isehon'ny voninahiny. Ambara fa tsy voatokana ho an'ny jiosy irery intsony ny famonjena, fa misokatra ho an'ny sokajon'olona rehetra eto ambonin'ny tany. Na izany aza nefa dia ambara n'ity faminaniana ity fa toeran'ny fahamasinana ny tanànan'Andriamanitra ka tsy manana anjarahany ny tsy masina, ary toerana izay voatokana ho an'ny fahamasinana raha teo zany. Ary tsy eto amin'ity bokin'ny Isaia ihany zany no voalaza, fa efa nisy raha teo koa faminaniana nanambaran'izany nataon'i Isaia ohatra. Isaia 5:30 ny 9 ilazany manao hoe arisy lalambe any amin'ilay tanànan'Andriamanitra io, dia lalana voavoatra izay atao ho lalan'ny fahamasinany, tsy mba handihy izany ny tsy madio, hony voalaza. Fa Jehova omba azy, ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na dia ny adala aza. Tanànan'ny fahamasinana, henika ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy hananan'izay tsy masina anjara. Eto moa dia tany saina mihitsy hoe inona ny antsoina hoe tsy masina. Izany hoe ireo olona izay voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ihany no tafiditra ao anatin'ity tanànan'Andriamanitra ity. Ny Isaia 2:20 ny 1 ihany koa dia mbola manamafy fa tsy manana anjara ny amin'ity tanànan'Andriamanitra ity ny tsy masina. Araka ny voalaza hoe mifoaza tafio ny herinao ry Ziona, tafio ny fitafiana tsara tarehy ry Jerosalema, tanàna masina, fa tsy hiditra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Tanàna miavaka, tanàna masina, ny tanànan'Andriamanitra, ka tsy manana anjarany ny tsy masina. Ambara arak'izany fa na dia misokatra ho an'ny firenena rehetra aza ny varavaran'ny tanàna masina, dia ambara kosa fa izay manaiky hanatona ny tompo amin'ny fahamendrehana sy amin'ny fahamasinana, izay manaiky ho diovon'ny tompo, izay manaiky handray ny fahamasinany, izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ihany no tafiditra ao. Tsy Andriamanitra manome vahana ny mpanota na ny fanaovany ratsy akory Andriamanitra, fa tsy mandà kosa izay mpanota manatona azy, ary rehefa manomana mihitsy aza ny varavaran'ny lanitra ho azy ireny. Anjarantsika arak'izany ry havako malala no manoma tena hizotra ho amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, hizotra ho amin'ny fitandremana ny didiny, hizotra amin'ny fanatanterahana ny sitrapony. Nambarantsika teo fa mitsinjaka sy mandihy ny olona rehefa maheno ilay hira malaza hoe Jerosalema, fa mampandihy ny tenantsika rehetra ny amin'ny hoe isika rehetra miventy sy mitsinjaka ny hira faly sady mandihy, fa move ny toe-po ny toe-panahy
ny toe-tsaina vonona hiatrika ny fahamasinan'Andriamanitra ao amin'ilay tanàna masina izay tanànan'Andriamanitra rahateo. Fandinika sy feritreritra ry havana, fa tsy ny vatana ety ivelany akory no hiditra amin'izany tanàna masina izany, fa araka ny toe-po sy ny toe-panahintsika tsiraray avy no anomanan'Andriamanitra rahateo izany Jerosalema vaovao tanàna masina ho antsika rehetra izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiainana ny fiainana sahady dia ny ankehitriny izany tanàna vaovao tanànan'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao amin'ny Jesosy Kristy zokinay izahay, noho ny fahavononanao Andriamanitra manomana ho anay ny tanànanao sy ny fahamasinanao ho anay. Ary ndreto izay vonona hitondra Tompo izay rehetra tsy fahatanterana ty anatinay entinay eo anatrihanao, anananay anjara amin'ny fahamasinanao marina tokoa. Vavaka izay Tompo Andriamanitro ny amin'ny tonga anay mba ho mendrika tokoa izany tanànanao izany, hiaraka andova amin'ny zanakao ny fanjakana voavoatra ho anay rahateo. Mivavaka ihany koa izay Tompo amin'ity andro anio ity ho an'ireo izay manana havana tsy salama any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny isan-tokantrano, amin'ny toerana maro samihafa, indrindra ny mpianakavy finoana izay mandamaka ao anatin'ny aretina. Tompo, ianao ilay nanasitrana ny aretina fahizay, ilay fanantenanay, ilay tokonay rahateo. Fa mivavaka ihany koa izay ho an'ny ireo izay ao anatin'ny fahoriana, ireo izay nandao havana havatiana. Jesoa, ianao ilay sakaiza tsy mety mandao, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana, ilay mampionona sy mampitraka, ilay mameno banga eo amin'ny fiainana izay nandao ny havatiana. Ianao no itokianay ampahery sy ampionona azy ireny. Eny mivavaka izay Tompo ho an'ireo izay manana ny aretin'ny fo, ireo izay manana ny ratra anaty, ireo izay manana ny alahelo sy ny fitazomana ampo rehetra, entinay eo anatrihanao. Tompo, mba avahao sy diovo ny fony, andraisany anao Andriamanitra mpamonjy, mba hisokafany ny varavaran'ny tanàna masina ho Andriamanitra ho amin'ny ihany koa. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesoa ilay toko sy fanantenanay izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ary voninahitra. Amen.